Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy Radio. Midera Jehova miantsony anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova, mitadiava an Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Ray masina tsara indrindra any an-danitra, amin'izao andro farany izao dia ilaina indrindra ny fanatrehanao, ny fanovana manokana avy aminao, ny toe-tsaina, ny toe-po, ny fomba fiatrehana ny ady ara-panahy. Koa manatre tompo ny fotoana rehetra izay atao ary fotoana rehetra izay ho renesina, dia mba handraisany tsirairay avy hery manokana avy any ambony, aoka voaovan'ny fanatrehanao izay rehetra mandre sy manaraka izao afatra avy amin'ny alalan'ny tionjam-peo ity izao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitriny dia tonga amin'ny fandaharana manokana Fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ka ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha isika hiaraka hidera sy hanandratra ny feontsika, hiaraka hanao ny hira 7:30, hira laharana 7:30, midera ny anaranao.
Manasantsika handray ny baibolitsika ka anokatra izany ao amin'ny Josoa. Josoa toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Josoa toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Rehefa hitantsika izany dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nidy mafy Jeriko tamin'izany noho ny zanak'Israely, tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra. Ary hoy Jehova tamin'i Josoa, indro efa natolotra eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Ka mandehana manodidina ny tanàn'andre mandeha ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany. Hotainana izany teny izany hitondra lesona sarobidy ho antsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Ry raina eo masina tsara indray izay ny an-danitra, misaotra anao izahay noho n'izao sabata masina mianao anay izao indray anio. Misaotra noho ireo fitahina sesehena izay narotsaka ao taminay tsirairay avy, na dia tsy mendrika izany ary izahay, fa ny fahasoavanao no natoy izao anay. Ary amin'ity tontolonareo sabata ity Tompo dia aoka ho tsapanay ny fanatrehanao eo amin'ny fanahinay tsirairay avy, ary mangataka ny ositra masina fananao masina mba ho ataonao amin'ny sambatan'olona izay mihaino an'izao radio izao. Aoka kasika ny sofiny tsirairay avy ianao, ary tamanokana ny mpanomponao izay hitondra ny teninao amin'ity anio ity Tompo, mba andona ny fonay izany teny izany, ary ametraka ny afatra sarobidy izay tianao ampitaina ho anay amin'ity anio ity. Ankehitriny dia mitondra ambavaka izahay an'ireo tsy salama rehetra any amin'ny hopitaly any, any tokantrano any, na iza misy an'izy ireny Tompo, aoka mba ho tsidihana izy ireny, mba omenao famindram-po izy ireny, ary mba kasiho amin'ny tanam-pitiavanao, ary ianao noka hanasitrana azy ireny Jesosy. Aoka izay azon'ny olana maro samihafa dia ianao no hiditra ny tsehatra ny fiainan'izy ireny, hitahana izy ireny ianao, ary ko tsapa fa tsy mahafoina mahasaraka azy ianao, fa ianao no vahaolana sarobidy izay ilaina hidododona. Ka dia mangataka Tompo mba omenao famindram-po, mba omenao izany vahaolana izany izay ao anatin'ny olana rehetra, ary ianao no hitahany tsirairay avy mba hita fifaliana amin'ity sabatanao ity. Fatonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsirairay avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernest Andriamparantsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity irairay ity. Ho an'ny tompo hatrany ny voninahitra ary raha lasana bavy malala izay manaraka ny onjam-peontsika ary mandray ny fampianarana any amin'ny toerana maro samihafa. Minisy manantena fa efa tsy andrinao ny handrenesana foana ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto ao anatin'izao programan'ny fotoam-pivavahana izao. Ny afatra tamin'ny farany izay norenesintsika dia mikasika indrindra ny secret izay androdanana manda.
zay zany ny resaka kely isika zany ao anatin'ny sabata vitsivitsy mikasika ny série zany ao anatin'ny bokin'ny Joshua misy 4 maromaro anisan'ny boky ankafiziko indrindra ao amin'ny testameta taloha zany bokin'ny Joshua ary dia izay nahatonga ny safidy ny bokin'ny Joshua mba angalana an'ireo seriana fampianarana sy toroteny zany mandritra ny fotoana zay iarahantsika eto ka dia natomboka tamin'ny hoe ao anatin'ny fiainana sarotra isika eo an-dalana makany amin'ny fiainana mandrakizay ilay Jerusalema vao ilay tany nampanantenain'i Jesosy dia tahaka ny zanak'Israely mihitsy isika mbola tsy tonga fa eo an-dalana ka anisan'ny ady voalohany natrehan'i Joshua raha hiatrika ny fampidirana ny zanak'Israely ao amin'ny tany Kanana ilay Jeriko zany dia misy hoy isika tahaka n'izao fiainantsika zao mihitsy hoe mieritreritra ny olona fa mirodana ho azy ny manda, mieritreritra ny akabeazantsika fa afaka ho azy ny problema rehefa miatrika an'izany isika zany dia ohatrany hoe mandeha ho azy na hoe vavaka fotsiny de efa mety io na hoe misy asa ataonao de mety le izy tsia fa hitantsika tamin'ny farany fa Joshua amin'ny Joshua 5 dia izy manokana mihitsy alona n'olo tena ho an'Andriamanitra. Misy zany zay fanolora tena manokana izay, misy ny fifandraisana manokana, tsy ndriko tsara ilay manokana amin'ny fiatrehana ny zavatra rehetra raha lasana bavy malala de enao manokana mihitsy aloha no ilain'ny tompo miaraka aminy, mifandray aminy, manakaiky azy ary hitantsika hoe reto ary le secret manomboka eo amin'ny 17 sy manaraka rehetra ao amin'ny bokin'ny Joshua 5 zany de hitantsika tao anatin'izay ny hoe io anie misy ny hoe manompo maso tena hoe manana vision mihitsy Joshua manokana manoloana ny toe-javatra, misy hoe mahita ny Kristy mihitsy ilay mpitaritafika lehibe Jesosy mihitsy io satria niankohaka teo amin'ny Joshua de nanaiky izy an'izany fiankofana izany. Misy ihany koa io ny hoe nanatona azy Joshua, nanala ny fahotana ny ankohaka tamin'ny tany, ny tarehiny mihitsy no mitehaka amin'ny tany, ndika zany zay fa fanetrehetena lalina nasaina nanaisotra ny kapa teny amin'ny tongony izy, midika ihany koa zay fa tena ilaina ny fahadiovana, ny fitandrovana, ny fahamasinana rehefa hiatrika ny problema sy ny tany Kanana mba hisiany valimbavaka sy ny firodana manda. Ka tapany faharoa zany ity afatra zay orenesitsika ity dia ny Joshua 9 izay hoe mirodana ny manda rehefa inona no miseho, inona zany zavatra natao tao aorianan'izay de izay zany no lesonantsika amin'ity androany ity. Mialohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana dia manasanao mba anotrika lohanao fa hivavaka hatrany isika, na tsy haiko izay toerana misy anao ankehitriny ka afahanao mivavaka de zava-dehibe indrindra izany, hivavaka isika. Fanamasino ilaina indrindra ny fanatrehanao ao amin'ny fonay sy ny sainay, anaisotra ny zavatra tsy izy rehetra ianao ka tonga ny teninao tafatoetra, ka raha manoloana manda izahay, manoloana rindrina tosarotra arodana sy sarotra idirana dia ianao mihitsy no hiditra an-tsehatra ka anao fahagagana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy zay mandre indrindra zao afatra izao ka tsopo amin'ny fandraisana an'izany teny izany. Mitenena amin'ny alalan'ity mpanomponao ity fa mieno izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny Joshua 9 de efa nivakiko kely tamintsika tamin'ny toroteny farany niarahana ny hoe eo amin'ny 9 voalohany ary nidy mafy Jeriko tamin'izany no zanak'Israely tsy nisy nivoaka ary tsy nisy niditra eto zany de zao hoe midy, misy zavatra be dehibe ho midy eo amin'ny fiainantsika, misy zava-dehibe tena mikatona mihitsy eo amin'ny fiainantsika indraindray, mety mikatona ve midy tanteraka tsy misy miditra tsisy mivoaka ve ny eo amin'ny asa ho eo amin'ny fahasalamana ho eo amin'ny tontolon'ny fiainana amin'ny ankapobeny mihitsy de ohatrany hoe mizatra midy mafy aminao mihitsy eo amin'ny fiainana. Tonga ny tompo ampahery anao androany
ary zay no eto amin'ny andiny faroa o Jehova tamin'ny Josoa dia teneno ho tahaka ny anaranao mihitsy hoe oy Jehova tamin'ny Ernest, oy Jehova tamin'ny tsy haiko iza ny anaranao ankehitriny, Janvier move ny anaranao meterika ve, tsy fantatro zay anaranao fa teneno mihitsy fa miteny aminao manokana mihitsy Andriamanitra, tsy miteny amina gropy Andriamanitra, tsy hoe hoy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely ianao mihitsy ary tonony amin'ny anaranao mihitsy ianao. Tahaka ny hoy Jehova tamin'ny Josoa, miandry teny avy amin'ny Jehova isika io, miandry asa teny avy amin'Andriamanitra. Fa rehefa izy manomboka manao hoy aho aminao de teneniny mazava tsara ary Jehova de tiany mihitsy io le hoe tena spesifika ny zavatra anankiray, tena précis ny zavatra anankiray. Hoy Jehova tamin'ny Ezekela, hoy Jehova tamin'ny Jeremia, hoy Jehova tamin'ny Isaia, de mbola miteny aminao ihany koa izy androany ka dia raiso ny tenin'Andriamanitra. Ary izao ny fanambarana, indro efa natolotra ao an-tananao Jeriko sy ny mpanjaka mba amin'ny lehilahy mahery, riava malala, teneno ihany koa fa problemanao de tahaka ny Jeriko. Indro efa omeko anao ny asa, indro efa omeko eo an-tananao ny fahasalamana, indro efa omeko eo an-tananao ny fifandraisana tsara ao amin'ny tokantrano, indro efa omeko anao ny vady saza, indro efa omeko anao tena hoe atolony eo an-tananao zany riava malala. Ka izay no hoe mba amin'izay zavatra mety mahery, mety misy zavatra tsy hitanao mihitsy zay amahana azy, efa atolotry Jehova aminao zany, fa mino ianao raha mandre an'izao afatra izao fa hain'Andriamanitra izany. De inona ny baiko am'izay rehefa aveo manda no arodana, manda rindrina ne zany rindrim-bato, rindrina vita amin'ny akora faran'izay matanjaka ne zany riava malala ka lazaiko hoe mety azo andehanana kalesy tarin-tsovaly ne zany rindrina Jeriko zany, afaka andehanana ohatra ny arabe mihitsy manodidina zany, mafy de mafy ny manda rehefa enjana mihitsy ny teknôlôjia nampiasaina tamin'izany mba mafiorina n'izany manda izany ho fiarovana ny tanàna. Ka izay no mahatonga ny hoe manda no arodana ny baikon'Andriamanitra, nefa de ity hoe mandehana manodidina ny tanàna. De inona no atao izy ianareo mpanafika rehetra, enemana no anaovanao izany, ary asio pisorona 7 mitondra anjomara 7 mafaneno eo alohan'ny fiara, ary amin'ny andro faha-7 de ho didiny 7 ny tanàna, ary ao ka mipisorona itsoka anjomara. 15 ary raha manao feo lavareny ny anjomara mafaneno ka renareo ny feony anjomara, de anakora mafy ny vahoaka rehetra ka de irodana am'izay ny mantany tanàna, ary hiakatra samy izotra am'izay hitsiny avy ny olona. Eritrereto ange manda no arodana, zavatra hafa mihitsy ny an'Andriamanitra. Zay no hoe programan'Andriamanitra tsy programanao, ny strategian'Andriamanitra tsy strategianao, ny fotoanan'Andriamanitra tsy fotoananao fa hafa mihitsy ny an'Andriamanitra. Ny fomba fataon'Andriamanitra eto de zavatra hoe ady ve tompo no atrehana. Raha zalo ny teo amin'ny toeran'ny Josoa, to de niena mihitsy ny finoko hoe ady ve no atrehana, guerre ty kombaty, fa ny programa sy ny strategie zay atolotra ao zavatra hafa mihitsy. Inona moa no idirany hoe manodidina ny tanàna inenina ary amin'ny fampitony de manakora, inona ny dikan'izany? Olona manodidina fotsiny ve de ampirodana manda? Fa tena hoe zany ny fomba fiasan'Andriamanitra, tsy amikerina mifatanjahana fa mifanahiko ho Jehova. Ny ady o Jehova fa ianareo kosa angina, de marina miteny ny Andriamanitra, mangina fotsiny ianao de ndana miodidina ozy izy impito. Zay le zavatra atao, tsy niteny izy hoe mitondra sabatra, kapokapoy lay rindrina na samy miditra ankeriny ao anatin'ny vavahady, tsy izay. Fa inona fotsiny no atao? Ny atao zany de hoe misy mpitsoka anjomara afaneno de miodidina, de misy pisorona ihany koa eo de inona koa ny atao anatin'izay? Ny vahoaka rehetra de manodidina de manakora mafy ny vahoaka rehetra. Zany hoe inona moa ny dikan'izany zavatra zany ry tompo? Tena mety raha teo amin'ny toeran'ny Josoa de hoe tena ary de mba zavatra tsy possible aty. Indraindray ianao tena hoe zavatra impossible mihitsy no ataon'ny tompo fa izy moa manana ny fomba fiasany zay tsy takatry ny saina ka dia manaiky an'izany isika rehetra. De inona am'izay nataon'ny Josoa? Ny lesona zany de zay hoe efa manomboka zany ireo teboka maro samihafa zay hitantsika atao anaty lesona, fa ty misy lesona anankiray hoe inona nataon'ny Josoa? Tapitra lay tenin Jehova zao no atao, de tsy nametraka question Josoa, tsy hoe ary de le izy moa zany tompo atao ahoana moa zany ny filahatra ny reto olona reto?
Tena zay tokoa ve le iso de mba tokony mitondra sabatra rangaranga ihany rehetra na tsy nametraka question point voalaza eo ary de inona nataony Joshua taorina zay de niantso mpisorona Joshua zanakonona ka nanao tamin'ny ento ny fiara fanekena asio mpisorona fito mitondra anjomara fito mafaneno eo alohan'ny fiaran'i Jehova. De natsona ndray mivahoaka andiny fafito mandeha anaka manodidina ny tanàna ary ao ka ny olona vomana iady andeo alohan'ny fiaran'i Jehova ary efa niteny tamin'ny vahoaka Joshua de nandeha ireo mpisorona fito mitondra anjomara fito mafaneno teo alohan'i Jehova ka nitsoka ny anjomara ary ny fiara fanekeny Jehova nanaraka azy. Zany rehetrarehetra tonga dia mandeha am'izay ny plano inona ny tenenin' Jehova tonga de manaraka zay obéissance ny Joshua zay no anisany tondra fandresena izay fanekena fankatoavana misy dikany lehibe eo amin'ny fandresena amin'ny zavatra rehetra zay ataony fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony raha lasana bava malala hoe zao ny sitrapo tsy izay mety aminao no atao tsy ny strategianao no atao Andriamanitra malala ny hevitra hampandresena anao ka izay no mahatonga ny fanambarana io hoe zao ny voalaza tonga de manaiky ary manatanteraka an'izany de ny vahoaka rehetra koa rehefa voalaza tamin'ny Joshua zay de nambara napitan'ny Joshua hoe zao ny tenenin' Jehova mety misy ihany ero satria zanak'Israely zany vahoaka mpimonomonina vahoaka tsy de mino loatra indraindray vahoaka zay mafiatoka sy maditra ary de vonona ny amaly foana tsy maintsy misy foana tao anatin'ireo vahoaka manetsin'ireo hoe tena haiza koa nisy azany Joshua mba marina ve zany zavatra ataonao zany ataovy serera Joshua fa ohatrany tsy hafahafa ty programanao ty hoe olona miodidina ve de manakory de zao hoe na izany na tsy zany de inona nataony reto vahoaka reto ozy izy tonga de nanaraka an'izay ary efa misy lamina tsara ny manaraka lamina manaraka ny fandaminana fa mampandresy zay zavatra zay milamina tsara ka eto zany rehefa hoe mandeha aloha ny mpisorona tondra ny fiaran'ny fanekena de mandeha indray ny ireo zay mitsoka ny anjomara de mandeha indray ny inona rehefa aveo izy mandeha indray rehefa aveo ny olona vohomana iady rehetrarehetra de mandeha indray rehefa aveo ny vahoaka rehetra de manaraka an'izany fandaminana izany aoka olona manaraka fandaminana isika mba hahatonga ny fandresena hahatonga ny zavatra anankiray ahomby na eo amin'ny tontolon'ny fiainana manokana na eo amin'ny tontolo ara-panahy na eo amin'ny asan'ny fiangonana de tsara manaraka ny fandaminana rehetra zay apetraka ary tahaka andre miaramila iray vohomana andeha hiady ireny ny vahoaka ny zanak'Israely zany teto amin'ity fotoana ity. De lasa am'izay ary ny baiko hoe inona ny atao izy mandeha ianareo manodidina impito izany tanàna izany ary amin'ny fampitony zay vao mitsoka zay lay voalaza tery zany de lasa am'izay ny vahoaka nanodidina iray roa telo efatra dimy mety eo amin'ny fanefany fandimy de efa misy kivo hoe tena de hivoaka indray tsika de lasa indray mbola nazoto be aloha tamin'ny voalohany nazoto ihany tamin'ny faharoa de efa manomboka mia kely ny finoana hoe fa maninona moa azon'Andriamanitra atao tsara nampirodana ny manta teo amin'ny fiodinana voalohany teo amin'ny fiodinana faharoa teo amin'ny fiodinana fahatelo satria ny isa telo ihany koa de isa masina fa izao miodina impito ny baiko de tsy maintsy manao an'izay ianao fa ary arakaraky ny odidinanao eo zany mahatonga anao kely finoana ary mety mandreraka koa manodidina an'io manta io eritrereto hoe manodidina mangina fotsiny ohatran'ireny misy fahavoazana reny zany hoe na ny olona ao anatin'le manda mitsiritsirikeny amin'ny alina zareo garda rehetrarehetra ery ambony ery de hoe ahoana koa ary reto ataony reto vahoaka be zay manodidina ny tanàna reto tsy hita hoe inona fa mety miorooro ihany koa le olona eny ambony hoe ohatra misy zavatra hafahafa reto inona ny ataony reto olona reto kanefa izy tsy maheno mihitsy hoe misy midoboka ve eo amin'ny hoe misy mikasika ve ny manda sa tsisy misy mikapokapoka ve ohatrany tsisy inona de verevitra ihany ny olona ao anatiny hoe inona ty manodidina vahoaka be analikisa ty izay manodidina fotsiny ty ary le vahoaka koa moa zany arakaraky ny odidinany eo manaraka amin'ny baikon'i Jehova dia araka ny lazaiko teo mety misy olona zay manomboka miakivy miaketraka sady efa mpimonomonina mety misy efa mifampitaona mihitsy aza angambany amin'ireo vahoaka reo raha vehivavy zany zao de hoe tena mbola andeha ve ki androany zaki tena tsy andeha tsony ka zaki reraka ka mety raha nisy aza ny telefona sy ny message tamin'izany de mety mifandefa message mihitsy angambany samy any anaty tante ihany ny arivan'iny nanahoana indray ty fiodinana ty ohatrany tapy ohatrany adalo
ka de misy fahavoazana mihitsy andeha ve nareo rapito zahay aloha de tsy andeha izahay mianakavy de ohatr' zany mihitsy tsika indraindray eo amin'ny toe-javatra na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny asan'ny fiangonana na eo amin'ny zavatra tokony hatrehana na fivoriana na fiofanana de mifandefa mesazy de mifanome ratsy eo de mifosa le pitarika hoe ohatrany adalaka ity josoatika josoatika mety efa misy fahavoazana hatramina lasa mosesy zay aloha dia misy adalana mihitsy ty josoaty efa mivika mihitsy ngambany tsy haiko hoe inona ary ny zavatra mahazo azy mety ny saingarainy fotsiny angambany io fa mety misy olona foana zany ratsy toetra vahoaka analikiza ve de tsisy olona ratsy toetra fa io na de mihinana mana be hita mivaingana eo azy hoe milatsaka eto mofo na de mihinana hena mivaingana eo azy na de hita zao mihitsy aza hoe efa misy fahagagana be miseho eo natao mosesy de mbola tsy mino ihany de mbola menimenina de mbola natramin'ny anabavy ny mosesy sange mbola mitena hoe menimenina taminy fa izy moa noho izy reto itenina Jehova le lasa boka iny raha tadiditsika ny dikan'izay zany de hoe tsy maintsy misy vahoaka foana eo izay misy fahavoazana ara-tsaina ary vonina ny menimenina de ho an'ny mpitarika rehetra ihany koa zany aza miraharaha aza matahotra an'izay olona rehetra menimenina fa atao fotsiny baiky ny tompo fa ny olona tsy maintsy menimenina na mety ataonao na tsy mety na tsara ataonao na manahoana de mampahery mpitarika rehetra hoe atao foana ny zavatra tokony atao na ireo mpitoro ny filazantsara tsy maintsy misy monmonina foana eo tsy maintsy misy manaratsy foana eo tsy maintsy misy mifosanao foana eo tsy maintsy misy miezaka foana eo manakivy anao tsy maintsy misy manabaty anao manapepo anao milaza hoe enao de misy fahavoazana fa de miodidina eto ve nefa ado no atao romanda no arotana de asianao miodidina eto fotsiny olo zay reraka ka zay kivika zay kamo be mihitsy androany de mifanetana any de misy karazan'olona ihany koa zany eo amin'ny hoe misy pitarika eto na misy olona any de tsy mampahery ny pitarika iny atao fa mifosana iny tena hoanina makodiny mihitsy ny dikan'ny fifosana matsy amin'ny teny dika teny fototra de zay mihitsy hoe tena hoe mihinana nofon'le olona mihitsy ianao ohatran'ireny kanibale reny ka isika zany tsy mihinan'olona fa aoka mba ho tena anam-pahendrena eo amin'ny zavatra zay ampahery zay rehetra mitarika mety misy olona voafidy voatendry hitarika de anjaranao mampahery azy ireny indrindra ny tontolo ara-panasy ny fiangonana zany de ireo zay mitarika koa moa zany de aoka mba tena tsy anararoatra fahefana sy miseho azo tena zavatra tsy azo toroana hevitra tsy azo ifampiresahana fa de mametraka be fotsiny de tsy hita hoe ahoana aoka koa mba anam-pahendrena sy anana mba hahatonga ny olona ho tianao marina fa tsy hoe ataonao zany rehetra zany mba hitiavana anao fa rehefa mba hitanao hoe manomboka mahazo remarika ratsy ianao manomboka mba tenen'ny olona ianao hoe tsy revesy mandidy masika be tonga de zay teneny le pitarika eo na pastora na inona de ohatrany hoe zay tena zero mihitsy zany fomba fisainana zany fa aoka anana souplesse ianao eo amin'ny fitariana rehetra zay atao andray ny hevitra rehetra tsy influencer izany izy olona mi-influencer anao de mandray fanapahan-kevitra diso ary dia zay le midona amin'ny poteau tsy pazan'olona hoditra akondro de reny fa manaraka nefa olona manana fisainana lehibe sy manam-pahaizana ka zany rehetrarehetra zany de zavatra tsy maintsy misy ny zavatra ataontsika am'izao andro faran'izao de mifamela eloka mandeha ny asa aparitaka zay tokony aparitaka ny olona tsy manao ndray ireo le olona zay mipetrapetraka any anaty tany sy mpifosa renydray no enony le pitarika na enona de gaga sy talanjo izy mipetraka tsy manao iny izy mpanakivy fotsiny an'ireo zay miodina ny tanàna ireo zay mitady fandresena de reny ndray zany no mpanakivy olona de reny lasa tady anana manjaka sy amin'ny hevitra manjaka amin'ny zavatra rehetra dia mila misaina tsara daholo zany ny vahoaka hoe tsy manaiky an'izany tsy manaiky olona izay manakivy fa miodina aloha zao de eto hoe mety efa reraka ianao miodina mety efa kivy ianao miodina ny anjaranao androany de miodina foana andana miodina foana fa zay ny zavatra tadiavin'ny tompo aminao na impiry miodina ndrendray efa reraka mihitsy ianao mitaky ny finoanao io fiodinana io mitaky ihany koa mety efa tena reraka mihitsy ianao eo amin'ilay fiodinana tsy maninona mety efa mivavaka imbe-dehibe ianao mety efa mifadianina imbe-dehibe mety efa tena nitolona tamin'io toe-javatra io fa ny isa fidy de isa feno ary mety mbola ilain'ny tompo ihany ianao mivavaka hatrany
toy izo hatrany fa mety mbola intelo ianao niodina, mety mbola inefatra ianao niodina rahalahy, mety indimy ianao niodina ranabavy, fa eto arakaraky niodinanao nisehony fahagagana ary mampalemy ny toe-javatra. Aoka itojo hatrany amin'izany resaka fivavahana sy fifandraisana mitombo zany. Mety mbola tsy mirodana ve eo amin'le toerana itorianao filazantsara, mbola ray roa telo ihany ny olona zay tonga eo manatrika eo, ary efa manomboka kivy tongava foana amin'io toerana io fa fotoana mety indrindra dia isy valim-bavaka lehibe ary isy olona be dehibe zay miova fo, isy manda ny faharesen-dahatra goavana be eo amin'izany toerana izany. Zany rehetrarehetra izany no ilaitsika amin'izao andro faran'izao. De inona am'izay natao de niodina zareo ary tamin'ny fampitony ozy izy eo amin'ny andininy fa roapolo. De zao no vaky ny teny eo amin'ny andininy andao vakitsika kely manomboka eo amin'ny andininy fa 5 ary tamin'ny andro fafito de ny fo maraina koa izy. Tsy ambaratelo lehibe raha lasiana bavy malala ny fifoazana maraina. Josoaty ilazaina hoe fo maraina ity. Raha mbola nazava ratsy ny andro nandidina ny tanàna impito toy ny nataony teo, nefa tamin'izany andro izany ihany nandidina ny tanàna impito izy ny fo maraina ny vahoaka rehetra. Raha tianao ny ahomby, raha tianao ny isy dikany lehibe, ny asa rehetra sy ny vavaka zay atao, ny fifoazana maraina dia anisan'ny zava-dehibe zany. Lesona lehibe anankiray io hoe tena ny fo maraina ny olona tsy misy akamono, mahafoy ny botofotsy, mahafoy ny lamba, mahafoy ny kidoro. Zany ianao vao mahita fahombiazana. Komandehana raha lasiana bavy malala foaza maraina fa olony fahombiazana. Ary misy mpanompo vavin'Andriamanitra zay miteny hoe mila manokana adiny ray isa maraina isika andinihana ny fiainan'ny tompo sy ireo andro ireo fotoana faraparany zay ny ainany. Midika zany fa ilaitsika ny mandinika ny tenantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra, ary zay io natao fo maraina koa izy ireo. Mila lehilahy sy vehivavy fo maraina ary mbola mazava ratsy de nandidina ny tanàna impito izy tamin'izany andro izany. Ty farany ty de impito 7 fois mihitsy zany. De rehefa nandeha am'izay ozy izy de nitsoka ny Anjomara ampisorony. Manakora ody Josoa eo amin'ny 5:12 fa efa nomely Jehovah nareo ny tanàna. De zao ny zavatra nitranga hoe eo amin'ny 9:20 de nanakora ny olona ary nitsofina ny Anjomara ary nondray ny vahoaka ny feon'ny Anjomara de nanakora mafy izy ka nirodana tamin'izany ny manda ary niakatra tao tanàna samy mizotra tamin'izay hitsy ny avy ny olona ka afaka ny tanàna. Raha lasiana bavy malala ny ataonao dia mandray ny andraikitra fotsiny. Inona ny tandrify ianao? Raha hoe mpisorony ianao mitondra ny fiara fanekena mandehana, raisy fotsiny zany andraikitra zany. Raha ianao le mpitsoka Anjomara, raisy fotsiny zany andraikitra mitsoka Anjomara zany. Raha ianao le miaramila vonona iady de raiso zany andraikitra izany. Raha ohatra ka ianao lay vahoaka mpanakora, samy manana ny andraikiny daholo, samy manana ny fanomezam-pahasoavany eo amin'ny fandrodanana manda na inona manda. Na eo amin'ny tokantrano aza de hoe ny dada manao an'izao, mama manao ohatr'izao, ny raitapo manao an'izao, ianao zao no ataonao. Samy misy daholo inona ny andraikitra, raiso ny andraikitra. Aoko responsable tsara ianao, tsy mitsabaka ery sy ery fa rehefa hoe ito ny andraikitra anao, ito ny fanomezam-pahasoavanao eo amin'ny fitoriana filazantsara aza. Misy hoe ny sasany ny tompona andraikitra ny radio, ny sasany teknisianina, ny sasany mpanaparitaka fotsiny. Misy be dehibe zany io. Ka de zao hoe raiso ny andraikitra mba hahafahany manda rehetra mirodana eo amin'ny toe-javatra zay atrehantsika eo amin'ny fiainana. Ary eto de nanaraka an'izay nanakora ny olona rehetra. Ka rehefa misy zany ny fanakora, manakora eo de aoka samy anakora daholo ny rehetra, samy iteny. Aoka clé ray ihany ny rehetra. Misy olona mamalana na inona zany atao eo dia rehefa hoe tia ny fanakorana zao ny clé, toa de miaraka manao an'izay ny rehetra. Mila manaraka an'izany baiko io sy fandaminana izany. Rehefa hoe mitsoka eto de mitsoka, rehefa hoe samy manakora eto de zao no atao de manaraka an'izany. Fa misy ny vahaolana ary misy ny fahagagana izay miseho. Ny rodana ny manda, feona nampirodana ny manda. Ohatra mahagaga zany, tsy ny feo an'le olona, tsy ilay fiodidinana impito, fa misy tana maherin'Andriamanitra riava malala izay manozongozona hatramin'ny fondation an'izany manda izany. Ary zao eo amin'ny fiainanao ihany koa de hanozongozona manda ny tompo. Atao fotsiny ireo baiko rehetra izay nataon'ny tompo fa izy no androdana ny manda eo amin'ny toeranao. Ary dia amin'ny fomba tsy ampozinao no isehony fahagagana ka de samy mahery raha lasiana bavy malala
fa irodana ny manda tsy maintsy rodana ny manda noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mahery, ilay mpitaritafika mahery, ilay komanda miaramilan'i Jehova. Izy anie no androdana manda rehetra eo amin'ny fiainanao mahereza indrindra mandehana amin'ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika. Tompo, raha miatrika manda ny mpanomponao tsirairay avy, ary mety ho manda ny fahalemena sy ny fahotana, miangavy anao izahay mba hanao fahagagana ka hanaisotra n'izany, androdana n'izany noho ny amin'ny rano zanak'ondry, anasitrana ny aretina rehetra izay manda eo anatrehanay, anasitrana ny tokantrano izay mirodana sy manomboka ravaravany satana aoka mba hiditra ny sehatra ianao, anasitrana ny relation rehetra izay misy eo amin'ny samy piray fanantenana ka tsy hananavahana ny ireny zavatra rehetra ireny. Ninona manda atrehanay, olana izay atrehanay, maneho fahagagana Tompo, fa hainao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba ireza raha lasiana bavy malala fa tsy maintsy mirodana ny manda eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avy izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hopefy radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana Fanompoam-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herinany toy izao eto amin'ny Hopefy radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony pasteur Ernest Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo, ary izao moa Nansiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo Fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hopefy radio. Usabata feno fitahinana, usabata feno fahasambarana, usabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/Fanompoam-pivavahana.